Ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Josoa Kristy tompontsika. Amen. Ny vato mariky ny faneken'Andriamanitra. Ny vato mariky ny faneken'Andriamanitra. Songadiny izany atao mofinainantsika Josoa 4:4, ny 1:2 hatramin'ny 1:11. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehova dia niteny tamin'ny Josoa hoe mangala lehilahy 12 amin'ny olona dia iray avy isam-pirenena, ka mandidia azy hoe maka vato 12 eo afovoan'ny Jordana, eo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona, dia ento miaraka aminareo ka avelao eo amin'izay handrianareo anio alina. Dia nantsony Josoa ny lehilahy 12 izay novidiany tamin'ny zanak'Israely, dia iray avy isam-pirenena, ary hoy izy taminy: mandehana eo anoloan'ny fiaran'i Jehova Andriamanitrareo eo afovoan'ny Jordana, ka samy manainga vato iray avy ho eny antsorony ianareo rehetra, araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely, mba ho famantarana eo aminareo izany, raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo, dia ho lazainareo aminy hoe tapaka ny rano Jordana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehova, fa raha nitan'ny Jordana ny fiara dia tapaka ny rano, ary ireo vato ireo dia ho fahatsiarovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Dia nanao izany ny zanak'Israely araka izay nandidiany Josoa, ka naka vato 12 teo afovoan'ny Jordana, araka izay nolazain'i Jehova tamin'ny Josoa, araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely, ka nentiny nita niaraka taminy eo amin'izay nitobiny ka napetrany teo. Ary vato 12 no natsangan'i Josoa teo Jordana, teo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekena, ary mbola ao ihany ireny mandraka androany. Fa ny mpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'ny Jordana, mandra-pavita ny zavatra rehetra izay nandidiany Jehova ny Josoa ho lazaina amin'ny olona, araka izay rehetra nandidiany Mosesy amin'ny Josoa. Dia nitafaingana ny olona, ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra, dia nita koa ny fiaran'i Jehova sy ireo mpisorona teo anoloan'ny olona. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny vato mariky ny faneken'i Jehova. Tafasandratra tamin'ny izay natahoran'ny vahoaka azy Josoa, araka izay efa nitenenan'Andriamanitra azy any amin'ny toko voalohany hoe tahaka nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Azo heverina fa ity fiampitana ny on'ny Jordana ity no nahazahoan'ny Josoa izany toerana na reconnaissance teo anivon'ny vahoaka zanak'Israely izany. Indro tokoa mantsy, araka ny teny izay efa nampitondrain'i Jehova amin'ny Josoa, fa eo amin'ny fiampitana ny on'ny Jordana io no ampahafantarany amin'ny zanak'Israely rehetra fa tahaka nombany amin'ny Mosesy nombany azy ihany koa. Dia indro ho famantarana ho amin'izany fa raha vao mikasika ny on'ny Jordana fotsiny ny faladian'ireo mpisorona mitondra ny fiaran'ny fanekena, dia hitsahatra hanao tonony atotan-javatra ny on'ny Jordana avy any ambony, ka dia hita amin'ny tany maina izy ireo
hita ho any amin'ny tany Kanana, amin'ny tany maina fa tsy ho ao anaty rano. Tahaka izay efa nimpitana ny ranomasina mena tamin'ny andro Mosesy tao anatin'ny tany maina, no hiampitana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana teo amin'ny on'ny Jordana. Dia indro ny tanterahan'Andriamanitra tokoa zany, ka dia najanona teo afovoan'ny on'ny Jordana ny fiaran'ny fanekena izay notazomin'ireo mpisorona mandrapita ny vahoaka zanak'Israely rehetra. Nahatratra amina kilometatra maromaro ny sakan'izany rano, izany tany maina izany. Ary indro ary ankehitriny anambarana fa tena Andriamanitra no ambara ny teny fanekena, ny fiaran'ny fanekena. Fiaran'ny fanekena izay misy ny lalàn'Andriamanitra, misy ireo takelaka roa, misy ny didy 10, saingy anambarana kosa ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona. Ambara fa eo amin'izay misy ny fiaran'ny fanekena no misy an'Andriamanitra, ka dia Andriamanitra mihitsy no nampitsahatra ny rano sy nanao ny tany ho maina ahafahan'ny vahoaka mandeha. Ho fahatsiarovana izany ary. Dia nomen'Andriamanitra teny i Josoa mba hanangana tsangam-bato anankiroa. Tao amin'ny bokin'i Josoa moa dia maromaro ny tsangam-bato voalaza ato, fa eto amin'ity nofinainy ity dia tsangam-bato roa no ambara fa voalaza. Andaniny aka vato 12 izy ho apetraka ao amin'izay itobiany voalohany ao amin'ny tany Kanana. Any amin'ny 20 no ahitantsika fa tao Gilgala no nametrahan'i Josoa sy ny vahoaka Israely ireo tsangam-bato amin'ny vato 12 ireo. Etsakilany dia vato 12 ihany koa no nalaina, natsangana ho tsangam-bato teo afovoan'ny on'ny Jordana, teo amin'izay nisy ny tongotry ny mpisorona, teo amin'izay faritra nisy ny fiaran'ny fanekena. Zany rehetra zany dia entina anamariana ho fahatsiarovana ilay asan'Andriamanitra lehibe. Arak'izay voambara eto dia hoe raha manontany ireo taranaka any aoriana hoe ho amin'ny inona ny anaovana an'ireo, dia ho ambara fa asan'Andriamanitra ireo, fa nita tamin'ny tany maina ny zanak'Israely teo amin'ny on'ny Jordana, na dia raha mitondraka hatrany amin'ny morona aza izany amin'ny andro fararano. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy maintsy ho tsarovana ary apetraka ho tsarovan'ny taranaka faramandimby ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino, eo amin'ny fiainan'ny voafidiny, eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ampitantsika amin'ny taranaka faramandimby izany, ary izay mariantsika manokana dia ny hoe teto amin'ity mofinaina ity dia vato no natsangana ho famantarana, ho fahatsiarovana, ho tsangam-bato. Ahatsiarovantsika fa Andriamanitra raha nanorina fiangonana dia teo ambonin'ny vato tamin'ny alalan'ny Petera no nitenenana hoe aminao ry Petera no ahoriko ny fiangonako. Kanefa raha mandeha lavidavitra isika dia mahita fa Kristy mihitsy ilay fehizoro indrindra, ilay nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana. Ary dia izany mahatonga ny fiangonana mbola mijoro mandraka ankehitriny. Maro mpankahala, maro mpanenjika, maro tsy tia, betsaka pitsikera ny fiangonana, saingy tsara fototra ao amin'ny Kristy ilay fehizoro indrindra, dia mbola io mijoro mandraka ankehitriny. Izao sy anao koa ry havako malala.
Zaho sainao ihany koa dia angatahana mba ho tahaka ny vato velona, vavolombelona ny amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany miny, ka ampita ho hitan'ny taranaka faramandimby, eny ampita ho vavolombelona ho hitan'ny fiaramonina sy ny manodidina rehetra fa miasa eo amintsika Andriamanitra, manao tany maina eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, mampita tsika amin'ny rano Andriamanitra, ary dia iny ro mampiainantsika tany vaovao, tany Kanana, tany tondra dronono sy tantely izy Andriamanitra. Ho hita eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ilay tsangam-bato velona nataon'Andriamanitra, tsangam-batom-panahy izay vavolombelona ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, izany asan'Andriamanitra lehibe izany. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay, ilay Andriamanitra miasa mahery, Andriamanitra manao zava-mahagaga. Eny tsy takatry ny sainay, fa raha nandalo fizahan-toetra, raha nandalo fisedrana, nandalo atsarotra amin'ny endriny maro samihafa tahaka ny fiampitana ny ony sy ny ranomasina izahay, dia ianao mandrakariva no nampita anay ary efa nanome fampanantenana fa tsy hanafitra anay ianao raha mita ny ony izahay. Misaotra Tompo, ary resy lahatra izahay fa ianao no Andriamanitra marina, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra velona izay mihazona ny fiainanay mandrakariva. Amin'ity androny ity ary Tompo dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo rehetra miady irery amin'ny fiainana, tsy misy fianakaviana, tsy manakavana, ireo izay rehetra nafoy sy nariana, indrindra ireo izay nariana teny amoron-dalana, ireo eny anjorom-bala, ireo izay kamboty, ireo izay nilaozany ray aman-dreny, ireo izay nilaozany havatiana, ireo izay irery amin'ny fiainana, na iza izy ireny Tompo, dia inonay marina fa ianao no Andriamanitry ny kamboty sy ny mpitondra tena, miantra sy mijery ireny rehetra ireny. Ataonay izany mivavaka izany amin'ny finoanay, an'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.